Ho aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny firaisan'ny ray sy ny zanaka no mampiray ny mpino. Ny firaisan'ny ray sy ny zanaka no mampiray ny mpino. Zany ray no asongady mofinainantsika anio amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7:20 ny 2:20 hatramin'ny 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy, tahaka ny mahiray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raio, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola hary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalana, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny firaisan'ny ray sy ny zanaka no mampiray ny mpino. Misongadina eto amin'ity famaranana ilay vavaka nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:20 ho an'ny mpianatra ity, ny fitenenany hoe mba ho iray ihany izy rehetra, hitantsika eo amin'ny 2:20. Hita taratra ao anatin'izany vavaka izany ny firaisan'ny ray sy ny zanaka no taratry ny firaisan'ny mino rahateo ihany koa. Firaisana izay maneho ny mahatokana, mahairay ihany ny ray sy ny zanaka. Tsy entina ilazana fa misy Andriamanitra samihafa, ny ambarany hoe Andriamanitra ray sy ny zanaka, fa Andriamanitra tokana, ary dia miseho amin'ny fahafenony tanteraka ny fiara-miasan'Andriamanitra ray sy ny zanaka ambareto. Firaisana izay firaisan'Andriamanitra izay miorina amin'ny lafin-javatra telo: ny fitiavana izay miverimberina eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, mba iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao. Ambara fa efa tia ny ray ny zanaka tahaka ny tiavan'ny ray ny zanaka rahateo. Ankoatra izany dia tarihana ihany koa ny mpino mba anana izany fitiavana izany tahaka ny an'ny Tompo ihany koa. Eo ihany koa ny voninahitra izay mampiray an'Andriamanitra ray sy ny zanaka
Tatsika amin'ny 2:20 hoe nomeko azy ny voninahitra zay nomenao aho satria miara manam-boninahitra Andriamanitra dia indro amirapiratany voninahitra any ihany koa ny mino. Ary fahatelo dia ny teny hoe mahalala no teny mampiray ny ray sy ny zanaka. Eo amin'ny 15:20 ray marino tsy mahalala anao zao tontolo zao fa izaho no mahalala anao. Ny hoe mahalala ilay teny izay fampiasan'ny Baiboly any amin'ny testamenta taloha indrindra rehefa mahalala ny vadiny ny lehilahy to manambara fa misy firaisana lalina eny tena iray mihitsy eo amin'ny mpivady. Zany no firaisan'Andriamanitra ray sy ny zanaka ka dia indro miompy-piaina tanteraka ihany koa amin'ny ny mpino, ny mpianatra izay tenenina eto hoe ary ireo efa mahalala fa ianao no maniraka. Ry havako malala amin'ny Tompo, midika zany fa iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray ny fiangonana, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra hoy ny apôstôly Paoly. Koa izay manjo ny Tompo dia manjo ny fiangonana na ny mpino ihany koa. Izay mahafaly ny Tompo dia tonga mahafaly ny mpino na ny fiangonana ihany koa. Toko zany ry havako fa tsy irerina oviana amin'ny lalana izorany sy diaviny ny fiangonana. Tonga miara-dalana amin'ny mino mandrakariva ny fahafenon'Andriamanitra, ilay fahafenon'ny Tompo sy ny firaisana izay efa nambara teo. Izany no mitarika antsika sy mampandiny tena antsika mba tsy hieritreritra sanatrin'izany na hikotroka fanakorotana na fampisaraham-bazana na fitsitokotokona na aneo fahasamihafana fa hitady mandrakariva ny fanahin'ny fiombonana, ny fanahin'ny firaisana izay efa ao amin'Andriamanitra rahateo. Tsy fomban'Andriamanitra ny mampisaraka ary tsy avy amin'Andriamanitra ny fitsitokotokona ka izay rehetra mitady hevitra fisarahana dia ambara fa mizotra miala amin'Andriamanitra izay iray izy. Tena toetra fototra ary toetra manokany mahafiangonana mihitsy ny hoe firaisana, ny hoe tokana ny fiangonana. Tsy magaga fa hitantsika hatrany anaty fanekam-pinoana kristianina, fanekam-pinoana apôstôlika ny hoe isika dia mino ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, mino ny fiangonana tokana masina apôstôlika ary manerana izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra iray, Andriamanitra efa nisy talohan'izao rehetra izao no mampiray ny fiangonana ho mandrakizay mandrakizay. Dia hon'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Dia rainay sy ankalazanay ianao Andriamanitra izay efa nanorina ny fiangonana hatramin'ny voalohany, izay nahay iray ny fiangonana ary mahay iray anay aminao rahateo. Vavaka tsy tapaka aminao zahay ho amin'ny fiombonan'ny fiangonana, amin'ny firaisan'ny fiangonana, mba ho saina iray sy vava iray no iarahany mankalaza anao Andriamanitra. Dia tahio Tompo, izany firaisan'ny fiangonana izany hialoha lalana mandrakariva etỳ antany tahaka ny any an-danitra. Dia ataonay mivavaka ay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.